Amin'ny fifaliana indray ry havana no hanolorana ny mofonaina ho antsika amin'ity andro anio ity talata fa 24 volana novambra taona 2024. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, ilay Andriamanitra ny voninahitra, Andriamanitra ny fiandrianana, ilay Andriamanitra tia dia tianay tokoa ka manome ny tombonandro ho anay ary ahatsiarovanay fa mahery, matanjaka, velona izahay miaraka aminao. Ary amin'ity andro an'ity ary dia mbola tianao Andriamanitra ihany no manafy anay amin'ny teninao, mampahery anay amin'ny teninao, mamatsy anay ka mahatonga anay ho velona sy mahery tahaka ny teninao. Koa ny fanainao masin'Andriamanitra izay efa nomena ho anay, anazava ny teninao aty amin'ny fonay, amin'ny fon'ny mpiaino rehetra amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Filazantsara araka amin'ny Marka 7:4-20 hatramin'ny 7:30 ry havako no mofonainantsika voalahatra androany. Marka 7:4-20 hatramin'ny 7:30, vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidôna. Dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo mihery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy. Ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nakao ka niankohaka tamin'ny tongony. Ary jentilisa rahavehivavy avy amin'ny firenena Sirofoinika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Fa rahavehivavy namaly ka nanao taminy hoe: eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely ao ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombitsombon'ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: noho izany teny izany, mandehana ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao ny zanakao vavy ny demonia. Ary raha tonga tany an-tranony rahavehivavy dia hitany nandry teo ambonin'ny farafara ny zanany vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina mandrakariva aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry havako malala, valiteny mampihetsi-po, valiteny mahazendana, mahagaga, mahatalanjona no nomen'ilay vehivavy Kananita an'i Jesosy eo amin'ny 20 ka nitenenany manao hoe: eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely eo ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombitsombon'ny mofon-jaza ihany. Eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely ao ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombitsombon'ny mofon-jaza ihany. Avy amin'io teny io ry havako malala no nakatsika lay vavaka fanetretena rehefa mialohan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ka iombona ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra manetritena manao hoe: tompo, tsy mendrika ny tsipona izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Arak'izany hafatra manokana ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ity andro anio ity, izay tsy kisendrasendra akory fa mifanitsy indrindra ny amin'ny lesona tokony omena ny olona izay vonona andray ny fanasana masina.
Eto koa ry havana dia hitantsika fa hafatra omeny Jesosy ho an'izay miandrandra ny famonjena, ho an'izay mangetaeta ny famonjena ka anambarana fa misokatra ny famonjena. Eto ary dia andeha ho jerentsika ny famonjena voalohany dia natao ho an'ny olona rehetra. Ny famonjena dia natao ho an'ny olona rehetra. Voambara eto amin'ity mofinaina ity ry havako fa vehivavy Kananita, ity vehivavy izay tonga niangavy tamin'i Jesosy ny amin'ny amoahana ny demonia amin'ny zanany vavy ity, ary ambara eto fa avy amin'ny firenena Sirofoinika izy, izany hoe tena milaza ny maha avy amin'ny firenena jentilisa, ary mazava ho azy fa avy amin'ny izay nanaraka ny fivavahana jentilisa ity vehivavy ity. Tonga teo anatrehan'i Jesosy nefa izy dia tonga niangavy ary nangataka ny anjara sahaza ho azy dia ny famoahana ny demonia amin'ny zanany vavy izay marary any an-trano. Fantatry ity vehivavy ity tsara fa jiosy Jesosy Kristy, ary fantany tsara fa tsy afaka mifandray amin'ny sokajon'olona maloto na hafa firenena tahaka ity jentilisa ity Jesosy, kanefa dia niangavy sy nandady rariny. Toa milaza fa manana anjara izy, eny na dia tsy ny anjara eo ambony latabatra aza, fa na dia ny any ambany latabatra aza sy izay latsalatsaka sombitsombony latsaka amin'ny tany aza dia anjarany mandrakariva izany. Fa hitan'ity vehivavy ity ihany koa ry havako malala, Jesosy niditra tao an-trano arak'izay voalaza ery amin'ny andininy fa 4:20, ambara fa any amin'ny faritany Tiro sy Sidona, faritany jentilisa Jesosy, kanefa niditra tao an-trano. Azo ny antoka zany fa tokantranona jentilisa io, izay mety efa nanaiky na nandray an'i Jesosy Kristy, ko nahoana hoy izy vehivavy Kananita no tsy mba hanana anjara, dia niady ny anjarany teo anatrehan'ny Tompo izy, ka zary lasa valiteny mezinezina no niteneniny hoe Tompoko, na dia ny amboa kely eo ambany latabatra aza dia mihinana ny sombitsombony ny mofon-jaza ihany. Ambara ary Jesosy aza dia nanaiky fa hoe noho ny amin'izany teny nataonao izany, nahita Jesosy ary fantatry Jesosy rahateo fa natao an'ny olona rehetra ny famonjena. Mendrika sy sahaza ny famonjena ny olona rehetra. Eny fa na dia izay heverina fa maloto, izay heverina fa hafa firenena, izay heverina fa jentilisa, dia mendrika mandrakariva izany famonjena izany. Arak'izay nambarantsika teo am-piandohana ry havana dia hafatra ho an'ny mpandray ny fanasan'ny Tompo ity hafatra ity. Arak'izany dia ambara fa ho an'ny olona rehetra ny fanasan'ny Tompo. Tena misokatra ho an'ny olona rehetra ny fanasan'ny Tompo. Tsy misy intsony fanavahana azo atao ho an'ny olona izay mendrika, ho an'ny olona izay vonona handray izany fanasana masina izany. Ambara mihitsy ary arak'izany fa zoan'ny mpino ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Mivelatra manoloana ny mpino rehetra ny fanasana masina ho an'ny olona rehetra, fa ny olona matetika no tsy vonona handray. Ary izany ary no mahagaga sy mahavariana indraindray ny fanasan'ny Tompo raisina any am-piangonana isam-bolana, ny olona izay efa mendrika handray izany fanasana izany indray, izay noraisina ho mpandray indray, no tsy tonga mandray ny zo izay omen'ny Tompo azy. Ho an'ny olona rehetra ny fanasan'ny Tompo, ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto ry havako malala, hafatra lehibe ho antsika dia hoe ny famonjena dia mila fanetretena. Ny famonjena
dia mila fanetretena. Raha marina ny fanatonana ny tompo mihitsy no mila fanetretena. Ary izay no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity nataon'ilay vehivavy Kananita. Vao tonga tao amin'i Jesosy izy aloha, eo amin'ny 520, tonga avy hatrany dia niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy. Ilay fiankofana teo amin'ny tongotry Jesosy dia efa manambara mialoha sahady fa tsy mendrika izy. Tsy mendrika izy eny na dia niangataka amin'i Jesosy aza. Fa rehefa niteny Jesosy amin'ny valiteny hoe aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka nofony zaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Dia hitantsika eto ry havako fa neken'ilay vehivavy mihitsy aza, tsy ny fandraisana izay sombotsombony latsaka amin'ny tany fotsiny, amin'ny latabatra fotsiny, fa hatramin'ny fanekena mihitsy hoe tsy mampaninina azy mihitsy no ambara fa amboa kely. Tsy mampaninina azy no ambara fa jentilisa izy. Tsy mampaninina azy no aseho fa mpanota izy, maloto izy, tsy mendrika izy. Ary izany fanetretena lehibe izany ry havako malala no varavarana misokatra nandraisan'ny famonjena tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany raha teo ihany koa no lôjika ny fanasan'ny tompo izay raisintsika isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo, izay ialoavana mandrakariva ny vavaka fanetretena. Tsy natao ho an'ny olona mpanamary tena mantsy ny fanasana masina. Tsy natao ho an'ny olona izay heverina fa tsy manatsiny ny fanasana masina. Fa raha ny marina kokoa dia ho an'ny olona izay manaiky fa diso, ho an'ny olona izay manaiky ny toerana misy azy, manaiky ny maha tsy mendrika azy, manaiky ny maha maloto azy, ny fanasana masina. Ary izany mahatonga antsika miteny isaky ny alohany handray fanasan'ny tompony hoe tompo tsy mendrika ny tsipona izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Manaiky ny toerana misy atsika isika, manaiky ny maha olombelona be siasia, manaiky fa tao anatin'izay fotoana tsy nandraisana ny fanasan'ny tompo izay dia efa niodina sy niala tamin'Andriamanitra indray isika. Koa indro raiso tompo ny fanetretena izay ataonay mba hahafahanay ho mendrika indray handray ny fanasana izay efa vonona sy atolotra ho anay. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny fanetretena n'ilay vehivavy Kananita no nahazahoany anjara famonjena tamin'ny tompo ka nahasitrana ny zanany vavy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fanompoantsika izany ry havako, ahafahantsika mametraka, ahafahantsika mibanjina ary ahafahantsika manaraka ny finoana marina ao amin'i Jesosy Kristy. Dia ho amintsika ry havana izany famonjen'ny tompo izany, ho an'Andriamanitra irery ihany kosa ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay, ilay Andriamanitra ny famonjena, ilay Andriamanitra izay vonona mandrakariva hanolotra ny famonjena ho anay, ilay Andriamanitra miavaka fa tsy manavaka, tsy mizaha tavan'olona fa manolotra ny famonjena ho an'izay rehetra manatona anao amin'ny fanetretena. Ndreto izay tompo, na dia tsy mendrika aza, dia misaotra anao fa ianao manaiky handray anay amin'izao maha-izahay anay izao, manaiky hanokatra ny fonao ho anay tsiraray avy, ary dia hanananay anjara amin'ny famonjenao izany. Amin'ity andro anio ity izay dia mivavaka manokana ho an'ny fiainana andavanandron'ny mpino, ny kristianina, ny asa ho an'ny mpiasa, ny fianarana ho an'ny mpianatra, ny fikarakarana samihafa, eo anivon'ny ankohonana, ny fandaminana samihafa eo anivon'ny tokantrano.
entinay sy angatanay eo anatrehanao Jesosy zany. Ianao Andriamanitra ny filaminana, anome ny fandaminana mendrika sy sahaza ho an'ny tsiraray avy. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.